Nafatesana olona telo hafa ihany koa ny fiakaran-drano tetsy Besarety Nomaly iny moa no rotsakorana azo lazaina fa ho mahery vaika ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Rotsakorana voalohany kanefa dia favoazana maro sahady no noentiny izany. Arahantsika ary tato vaovao ity. Dibo-drano Antananarivo omaly nandritra ny orambe ny Kija teto Andrenivohitra. Isan'ny faritra tsy avabela amin'ny fiakaran-drano ny etsy Besarety. Tao anatin'ny fotoana fiomonja dia niakatra ny rano ary na ireo fiara aza dia maro ny tavela. Teo anatrehan'izany dia nisy ireo mpandeha tongotra no naletiky ny rano ka nisy tamin'izy ireo no namoignainy. Mizarazara ny hevitra ireo olona teny an-toerana ka nizarazara araka izany ihany koa ny isan'ireo namoignainy. Efatra teo amin'ireo point teo daholo. Any route ery dia ny route ery amin'ireo point ery. Teto any ray teto dia ny ray teto akaiky ny WC publique teto amin'ny orange eto. Zavatra miseho zany dia hoe hitanefa hoe roa zany fantatsay aloha hoe maty etseto. Dia le ray zany efa tamin'ny telo maraina hoe tonga teto mivelonazy zany dia efa lasa mifianakaviany le vehivavy kely. Miaraka tamin'ny mamany izy zany fa tanan'ny mamany no lasa ny rano. Dia tsy avotsatsoro dia ny andro dia tamin'izay zany hoe niena zany rano vao nitadin'izana dia tamin'ny telo maraina zany le zaza nitatetika tonga mivelonazy zany dia entiny nazy. Tsy fitandreman'ny fiara sasany no fantatra fa isan'ny nahafaty ireo mpandeha tongotra. Dia rehefa mitanky masarety le dokotera dia mandeha mavely le tomobile tsy fieriteritra hoe amonona mety zava toko mba andeha lamy mason'iny le tomobile atahoranao ho faty ao anatin'ny tondradrano ny tomobilinao any tomobilinao tsy mbovinao fa le ain'olona koa tonga dia nisososonao mafy ohatran'izao dia mivatika ny sarety. Le olona le mandeha amin'le onjany le semi dia tonga dia eto amin'ny rano olona dia voan'le olona maro zao mandeha tongotra izy dia fanena tamin'ny semi tsy mandeha moramora mihitsy dia neto amin'ny rano. Mbola nisy mpianaka tamin'izany fa samy hita daholo dia ohatr'izay zany fandehany. Manoloana ity zava-niseho dia manao antsoavy amin'ny tompony andraikitra ny mponina etsy Besarety hijirenay fotony ny olana. Tokony sokirina hoy izy ireo ny lakan-drano satria dia efa ela no tsy nisian'izany teny an-toerana. Samy tompony andraikitra ihany koa ny rehetra hoy izy ireo. Fefeta amin'izao zavatra izao mety mihitsy manao courage zao ohatr'izao fa tsy andrasana mon'olona impiry dia misaina daholo koa tsy hanary vako fa dia tratra koa dia tsaviana. Fa tokony hijeren'le mpitondra fanjakana mihitsy zany le faritra iva amin'le rano miakatra ity satria le kanalina tokony mba hiakatra avoavo nefa le izy tsisy hijerena ny lavadavaka tsy misarona ety amin'ny la rotonde fa rehefa fenoko lavadavaka eny iza zao mahita raha mbola misy olona any ambany arabe any latsaka amin'ireo lavaka be ireo aloha ireo tsy fantatra tsony zany satria ny arabe feno rano olona te hody tomobila tsy sarety tsy miasa tsy haitsony zany fa tokony mbadiny an'le mpitondra fanjakana ihany matoa zao zavatra zao miseho dia efa misy zavatra tian'Andriamanitra takina amin'le mpitondra fanjakana ambony ao zao zavatra zao fa tokony hevitena sy andinika zareo zany fa tsy variana miady la politika miady seza fotsiny eo. Rehefa hanao propaganda zareo dia hitany asa amin'ny anankelatsany rehefa lany zareo tsy hisy hitany io any posiny angambana dia velona sisa rehefa afaka avy eo izany no fijaliany vahoaka ety. Efa ihany mba tena angatako zany le arabe zany tena lavadavaka zany tena tokony mba jerena kaiky satria le izy tsy misarona le kanal dia le olona efa mba malala zany torisy kanal mba mahita fa le transa zany tsy mety hoe torisy lavaka dia tsy maintsy mandeha mitsofoka amin'ny tongony dia izay no mahavoan'le olona zany. Ny rano nefa miakatra ihany le fanjakana tokony jerena kaiky mihitsy fa tena mizaky ny vahoaka. Raha ny tarehimarika faran'izay voaray avy amin'ny tompony andraikitra dia ny isa telo ireo namoignainy vokatra ity fiakaran'ny rano teto Besarety ity. Nikaso tanteraka ihany koa ny fifamoivoizina tera-toerana teo anatrihan'ity fiakaran'ny rano ity ka maro ireo fiara no maty tao anatin'izay fotoana izay.